Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Notanterahana ny arivany raika amin'ny 30 Mai 2024 tao amin'ny Muséum National d'Histoire Naturelle any Paris, renivohitry Frantsa, ny fanomezana ho an'ny firenena malagasy ny vokatry ny asa fikarohana sy ny firaketana rehetra nataon'ny BRGM. Hita ao anatin'izany ny toetany sy ny arenan-kibon'ny tany ananan'ny Madagasikara. Manoloana ny fahafatesan'ny Peradia amin'ny kandida iray tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ny alatsinainy teo, nahiditra vonjimaika any Tsiafa Izagasy izay isan'ireo navandoza tamin'izao raharaha izao. Ankoatr'izay, namany hafa ihany koa no voatazona niaraka taminy. Tokony ho amafisina ny fanabeazana olom-pirenena havanona eto Madagasikara ahafahana mizotra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena, hoy ny fikambanan'ireo mpampianatra mpanabe. Tokony hitady-paikady matipaika ihany koa ireo mpisehatra rehetra isiny vokatra azo tsapain-tanana. Gadona sy kolotsaina malagasy tsy mahaliana ny tanora firy ny bagasy noho ny firoborobon'ny kolotsaina avy any ivelany, hoy ny mpisehatra eo anivon'izany. Na izany aza nefa, misy ihany ireo tanora mankafy ity mozika ity. Vahaolana ny fiarahametany rehetra ampahafantatra ny lanjan'ny bagasy raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny maresaka iriram-pirenena, olona 12 hatreto no namoy ny ainy any Virginie, vokatry ny tifitra nataona olona iray izay mbola tsy fantatra mazava hatreto. Voafehin'ny polisy ilay olon-dratsy, ankilan'izay ahina hitombo ny isan'ireo namoy ny ainy. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Izay natao nandritra ny 10 taona mahery. Voarakitra anatin'izany ireo torohay sy firaketana rehetra momba ny toetany sy ny arenan-kibon'ny tany malagasy izay natolotra izy ireo. Ny zavatra ataontsika ato amin'ity muséum ity androany dia zavatra lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy satria ny asa fikarohana rehetrarehetra zany nataon'ny BRGM, zany hoe ny fikarohana mikasika ny arenan-kibon'ny tany ananantsika malagasy efa tany amin'ny nanomboka tany amin'ny fanazana tany amin'ny 1900 mandra-pahatonga an'izao dia omeny ny BRGM na ny fanjakana frantsay amin'ny fanjakana malagasy daholo. Zany hoe zao zany dia fantatsika tsara ny arenan-kibon'ny tany ananan'ny malagasy ray manontolo. Zany hoe io tsy vitantsika malagasy mihitsy nanao an'io fa ry zareo zany nanao fikarohana. Mariky ny fatokisan'ireo firenendehibe any Madagasikara sy ny mpitondra ao aminy izao fanolorana vokam-pikarohana izao. Entina ampandrosoana ny Madagasikara ny torohay voarakitra ao anatin'ireo vokam-pikarohana hoy ny filoham-pirenena. Zavatra tsy azo refesina arabola, ny zavatra azontsika androany ny fiverenana zany hoe étude na ny fikarohana nataon'ny BRGM zany. Zany hoe nandrasan'ny firenena frantsay mihitsy hoe misy olona mpitondra mpitatana atokisana amenan'izy io zay vao nameny zareo izy io. Ankehitriny zany dia tonga ny fotoana naverina amin'ny fanjakana malagasy ny étude rehetrarehetra na ny asa fikarohana rehetrarehetra zay anamarika afahantsika amin'izay zany zao mitrandraka ary mijery ny arenam-pirenenantsika ampandrosoana marina any Madagasikara. Entina anatsarana ny fitantanana, ny fandrindrana ary ny fampivoarana ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara ny fahazoana ity vokam-pikarohana ity. Vokam-pikarohana izay natao nandritra ny 10 taona mahery. Nandritra ity lanonana ity ihany koa no nanaovan'ny ministry ny arenan-kibon'ny tany ny loharano-karena stratezika raha vokatra fidiny avy sy ny filota le jeneraly ny BRGM Michel Rousseau ny fanaovantsony ny fifanarahana lasitra ho fanomezana ireo vokam-pikarohana ireo.
Ankoatra izay, natolotry ny BRGM ny filoha Andry Rajoelina ny saritany geolozika izay maneho ny fahalalana rehetra voarakitra nandritra ny izay 50 taona mahery izay. Ny faharoa ny volana Jolay ho avy zao kosa farafatarany no amoka ireo vokatra sy ireo anaran'ny solombavambahoaka misa 150 ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hita soratra sady ny maro anisa na mbola tsy feno aza ny vokatra tonga eny anivon'ny seni midika izany fa tsy azo ivalozana intsony ny fanovana sy ny fampandrosoana ny olovay-njafy. Arao avy hatrany ary ny matoan-datsoratra Andry Rason makasika izay. Manodidina ny 570 isanjato ny vokatra tonga eny anivon'ny Vaomera mahaleo tena misana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Efa hita soratra ny maro anisa andrafitra ny anteny miram-pirenena eny Tsimbazaza. Ny IRD na ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no notoloran'ny mpifidiny safidiny. Midika izany fa mino ny drafi-pampandrosoana natolotry ny mpitondra ankehitriny ny vahoaka malagasy. Tsapan'ny vahoaka ihany koa tao anatin'izay fotoana nitondrany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izay ny fanovana marina amin'ny fitantanan raharaham-panjakana sy ny politika pampandrosoana maritra. Iova tanteraka ihany koa ny fanaovana politika eny anivon'ny anteny miram-pirenena anomboka amin'ny volana Jolay satria ny tombontsoany rehetra no hokatsainy fa tsy ny tombontsoany olon-tokana intsony izay naratsendrika ity androm-panjakana ity teo aloha. Endriky ny demokrasia sy ny fahamarina toeran'ny mpitondra amin'ny firenena maro maneran-tany ny fananany mpitondra maro anisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena satria eny no volavolaina ny lalàna anatanterahana ny politika ankapoben'ny fanjakana. Tsy tokony ho adinoina ihany koa anefa fa tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny olom-pirenena tsirairay ka tokony andray ny andraikitra mifanandrify aminy. Makasika izay avoka-pifidianana izay hatrany dia tsy foana ny avoka-pifidianana ao amin'ny distrikany Toliara faharoa na eo aza ny fahamaizan'ny SRMV tany toerana hoy ny filoha lefitry ny seni efa mandeha ny fanadihadiana amin'ny zava-mitranga sy ny fahamaizana izay hita tany toerana ihany koa amin'ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavambahoaka hatrany dia miazo ny maro anisa hatrany ny avy ao anivon'ny IRD. Araintsika ny fanadihadiana iarahana amin'ny Iona Saina. Voka-pifidianana ao amina komuna telo amin'ireo 420 ao amin'ny distrikany Toliara faharoa no potika tanteraka raha ny fanazavany ny filoha lefitry ny seni vokatry ny fahamaizana ny tranga tao amin'ny SRMV tany an-toerana. Tsy isy voka-pifidianana ho foana na nisy aza ny fahamaizana raha ny nambarany. Tsy misy anefa ny olana atahorana ny mety hanafoana ny voka-pifidianana tany amin'iny distrika iny satria raha ny voalaza ny andiny faharoa amby 110 amin'ny lalam-pifidianana dia raha misy ny tranga toy izany, misy ny fahasimbana sy ny fahampitehan'ny antotan-kevitra mirakitra ny voka-pifidianana dia azo atao no mampiasa ny procès verbal any ampelantanan'ny seni na any ampelantanan'ny délégué-ny candidat na any ampelantanan'ny tompona andraiki-panjakana ka soa ihany tamin'io tranga tany Toliara faharoa io fa avotra avokoa ireo procès verbal zay natokana ho an'ny commission électorale du district zany hoe le seni any amin'ny district. Nametraka fitoriana ny tompona andraikitry ny seni any an-toerana ary efa mandeha ny famitorana tanterahany zandarmarim-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny voka-pifidianana vonjomaika avoaka ny Vaomera mahaleo tena misana ny fifidianana manodidina ny 570 isanjato ny vokatra manerana ny nosy amin'ireo distrika 720 no efa tonga eo anivon'ny seni. Mitazona ny maro anisa hatrany ny avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Raha ny fantatra ny 520 jona ho avy izao no fotoana amoahany seni ny vokatra vonjomaika tamin'ny fifidianana solombavambahoaka izay notanterahana ny alatsinainy 7 meteo. Manoloana izay fifidianana izay hatrany manoloana ny fahafatesany mpiaradia amin'ny kandida iray tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ny alatsinainy lasa teo nahiditra vonjomaika any am-ponjeny tsy hafa izagasy izay isan'ireo navandondoza tamin'izao raharaha izao. Ankoatra izay namany iray hafa ihany koa no voatazona niaraka taminy. Rahoary ny fanadihadiana. Niakatra fampaloavana omaly tetsy anosy ilay raharaha fiahiany ny kandida Zagasy na koa era Thierson Jean Navanday ho isan'ireo namony ny ekipa ny kandida ram-pifaninana taminy. Nahiditra ponja vonjomaika any tsy hafa avy hatrany ny tena ny taorian'izany.
nodimandry kosa ilay tovolahy voadarika nandritra ny fifanolanana. Ankoatra ny kandida Zagasy, misy roa hafa ihany koa no anisan'ireo voaroro tamin'ity raharaha ity no voatanjana vonjomaika any Tsiafa. Mbola iveriny anivo ny fampanaovana avokoa ireo amin'ny 17 Jona izao miaraka amin'ireo namany 5 hafa koa. Tsy aivana fa notozomina teny amin'ny zandary ankadilalana hatramin'ny alatsinainy ny alohan'ny akaran'ny fampanoavana ny kandida Zagasy eny amin'ny boriboritany faharoa. Etsy ankilany efa tafiditra amin'ilay raharaha hafa momba ny fanahiana azy ho mpivady-pitokisa amin'ireo mpiara-miombona anatoka aminy ihany koa i Zagasy, ary efa nivony pakina ny Paul Anticorruption ny volana Aprily teo ny fitoriana azy niainga avy amin'ireo fitoriana ireo niara-nasa taminy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia gaboraraka ny fifamoivoizan'ny sarety sy ny posy eto Antananarivo renivohitra. Tsy hita ny fandraisana andraikitry ny komina Antananarivo renivohitra manoloana izany. Araka izany dia anandray ny andraikitra ny OMC ary ampiatra ny lalàna ho an'ireo sarety sy posy mandika izay lalàna izay manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Raha avy hatrany ary ny fanampanazavana sy ny fanadidina makasika izay. Isan'ny fototra iray miteraka ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ireo sarety sy posy izay mifamezivezy amin'ny ora rehetra amin'ny lalana eto Antananarivo. Efa nisy ny lalàna nivoaka izay mametra ny ora fifamoivoizana ireny saingy tsy voahaja izany. Itsy ankilany ihany koa mitaza-potsiny ny mpitantana ny tanàna Antananarivo manoloana ity tranga ity. Ankoatra izay, isan'ny manafaingana ny fahasimban'ny lalana eto andrenivohitra ny sarety izay ahitana ireo kodiarana vy ka manimba ny arabe. Manoloana izay tsy fandraisana andraikitry ny mpitantana ny tanàna eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo izay, nandray ny andraikitry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny fitaterana ary ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miadidiny gendarmerie ka namoaka fampitambavao ambava nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta no tanterana ny talata teo. Tapaka nandritra izany fa tsy azo ny sarety ahitana kodiaram-by atao intsony ny mifamoivoy amin'ny arabe eto Antananarivo. Antony izany ny ofisoroana ny fahasimban'ireo lalana. Ankoatra izay, nampatsiahy ny lalàna velona ihany koa ny OMC, ny prefektura Antananarivo fa ferana ny ora fifamezivezen'ireo sarety sy posy manomboka ny alatsinainy izao. Eo anelanelan'ny amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora ny maraina ary amin'ny 2 ora hatramin'ny 4 ora izany ny hariva ary tsy mihoatra ny iray taona ny lanjan'ny entana hoentin'izy ireo. Tsy azon'ireo sarety sy posy atao ihany koa ny mitatitra ranotany eto andrenivohitra, ny mandeha amin'ny lalana misy fiakarana toy ny eny Antanimena, Ankadifotsy, Ambohidasy, ny sisa. Ho fampihenana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina no nandraisana ny fepetra raha ny fanazavana azy teo anivon'ny prefektura Antananarivo. Manomboka ny alatsinainy izao, hiaran'ny sazy avy hatrany ireo izay tratra mandika ny lalàna voalaza etsy ambony ireo. Araka izany dia misy ny lalana azon'ireo sarety ale, misy ihany koa ny ora ahafahan'izy ireo mifamezivezy ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Fa eo amin'ny pejin'ny fanabeazana kosa dia tokony ho amafisina ny fanabeazana olom-pirenena vanona eto Madagasikara ahafahana mizotra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena hoe ireo mpampianatra mpanabe tokony tady ihany koa paikady matipaika ireo mpisehatra rehetra isiny ny vokatra azo tsapahitanana manoloana izany. Io nasaina hatrany manao ny fanadidina. Antaonany maro no nisina fikambanana sy fiarahamonim-pirenena nisehatra tamin'ny fanabeazana olom-pirenena teto Madagasikara. Raha ny zava-misy miamitotongana hatrany ny fiainam-piarahamonina na ambanivohitra izany na andrenivohitra. Tokony ampivondrona hery ireo mpiantsehatra rehetra hoy ny fivondronan'ny mpampianatra sy mpanabe eo anivon'ny afa-po ampitoviana ny fomba fijery sy ny fomba fiasa. Analana ny malagasy ao anatin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fiarina ho an'ny tenany. Satria raha mahay miaro ho an'ny tenany zany ny tsirairay dia mandroso ny Madagasikara. Satria matetika zany tsika malagasy finaritra manome tsiny ny mpitondra fanjakana, ny mpitondra eo an-toerana, nefa tsika koa zany tsy mba miezaka mitady lalana ahafahantsika mivohitra miavo tena ao anatin'ny fiainantsika. Ny fanetanana ny ponina eny amin'ny fotony satria ny fanabeazana no antoky ny fampandrosoana ny firenena ka ny vahoaka voabe dia vahoaka mandroso. Firenena mandray anjara amin'ny andro ny 15 volana Jiona izay andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ihany koa i Madagasikara. Hetsika maro no ankalazaina izany raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Ampiavaka azy amin'ity taona
20 sy 20 ity ny fisiany ora iray tsy ampiasana fiarakodia na ihany koa ireo fitaovana mamoaka setroka rehetra. Araoary ny fanadidina iarahana amin'ny Henri Flore. Miady amin'ny fahaloton'ny rivotra aho. Ino lohahevitra lehibe ankalazany ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana amin'ny taona 20 sy 20 ity. Ny andro ny 5 jona no natokana ifandarana azy iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana entina ankalazana izany. Mankalaza izany avokoa ny firenena rehetra maneran-tany. Ho an'ny eto Antananarivo manokana dia be mamakivaky ny tanàna no entina hanomboana ny fankalazana ny 5 jona. Ankoatra izany, fa isan'ny ampavaka azy amin'ity taona ity ny fanokanana ora iray tsy ampiasana fiara. Dia ho fampienana, ho fiarahana, ampiena ny fahalotondrivotra eto Madagasikara. Indrindra isika eto Antananarivo dia anokana ora iray tsy mampiasa fiara na motera zany isika eto Madagasikara. Io moa zany tsy Madagasikara rery fa ny firenena rehetra mihitsy no manokana ora iray tsy mampiasa fiara mba ho fampienana ny fahalotondrivotra satria any amin'ny atmosfera any dia efa feno mihitsy zany ny ohatra hoe ny CO2, ny méthane, ireo gaz à effet de serre zay mahatonga ny fihibokon'ny fihafanan'ny tany zay mahatonga ny changement climatique na ny fiovaro-toetr'andro. Ankoatra ireo rehetra ireo, isy ihany koa ny hatsia maro samihafa entina ny antanana ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny famporosiana ny olona hikady sy handray anjara amin'ny fiarovana ny fivaovan'ny toetr'andro. Lafim-baovao hafa kosa tao anatin'ny telo taona izay miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny mikasika ny fiparitany akoho fakana nofona ny akora izay misy akora simika na ny poulet de chair izany izay iny antsena sy mety misy ihany koa mety ho fiantraikany izany amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Indra ny tena zava-misy marina mahakasika izany rehetra izany. Izay fanontaniana izay no nezahana novaliana ao anatin'ny fandarana alalino izay vokarin'ny Cool TV ary hoarantsika eto amin'ny Cool TV Antrandy Rapitso amin'ny fitora ariva. Raha vetrany ary ny ampahany mahakasika izay. Fiompiana akoho eto Madagasikara, sehatra iray miroborobo ary mivelatra saika manerana nosy. Raha natota anisan'ny voaka farany mandinina ny 70 tapitrisa ny akoho eto Madagasikara. 920 isanjaton'ireo vokatra no avy eto an-drenivohitra. Isan'izany ny fiompiana akoho gasy, ny akoho mpanatody lava izay mandinina ny 7 hetsy ary ny akoho fakana nofo izay mandinina ny 5 tapitrisa eo. Amin'ny ankapobeny ny antotanisa mbola ambany ny fihinanana ireo vokatra azo avy amin'ny akoho eto amintsika. 4 kilao isan'olona isan-taona sy atody 20 isan'olona isan-taona. Antotanisa isany ambany indrindra raha ampitahaina amin'ireo nosy rahavavy. Nosy Maurice izay mahatratra 40 kilao isan'olona isan-taona ny fihinanana akoho. Côte d'Ivoire 13 kilao isan'olona isan-taona ary Europe 15 kilao isan'olona isan-taona. Poulet de chair na akoho fakana nofo efa miparitaka eto Madagasikara nandritra ny fotoana maro izay. Tao anatin'ny 3 taona farany anefa dia tsao maromaro nanomboka nanimba ny sehatry ny akoho fakana nofo. Antony iray mahambany ny tavy ny fihinanana akoho fa indrindra ny akoho fakana nofo eto amintsika raha ny fanazavana. Ny eo indrindra ny qualité zany aloha zany betsaka manko feo resaka. Zay koa anisany mbola mahavitsy ny fihinanany olona mihinana poulet de chair. Misy mivoy misy hormone ny poulet de chair. Fihinanana koa zany mahatonga anazy mbola kely dia matetika aloha zany tsy fahazarana. Raha natotanisa mandidina ny 4 hetsy isan-kerinandro eo ny akoho fakana nofo vokarin'ny mpiompy eto Madagasikara. Tafidina hatramin'ny 3,5 kilao isan'olona isan-taona ny fihinanana izany, mitaha amin'ny fihinana akoho amin'ny ankapobeny. Raha ny eny an-tsena dia mandidina ny 7,000 ariary hatramin'ny 1,000 ariary ny kilao ny akoho fakana nofo amin'izao. Vitsy kosa nefa ireo mpanjifa olon-tsotra. Melohan'ny anohizantsika ny fampalalam-baovao dia hisaintokely amin'ny alalan'ny reto dokavarotra ireto sika aorianan'izay dia iresaka ny vaovao mahakasika ny eo amin'ny lafiny sosialy eo ihany koa ny vaovao mahakasika ny kolotsaina sy ireo maresaka iraisam-pirenena.
trésor sardine matisy mety be raha miaraka amin'ny salady mofo na hoe atao goûté ny ankizy sakafo rehetrarehetra hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky qualiténazy tsara riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fidque numéro 1 Malagasy. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à mon sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salalota zamyan amnas. Jitika diabet. Bonjour. Captive State izay no orona tsara rahantsika eto amin'ny Akolo TV ho amin'ny ity ariva ity fa hoanoizatika ny fampahalalam-baovao kosa eo amin'ny pejiny kolotsaina gadona sy kolotsaina malagasy tsy mahalina ny tanora ifiry intsony ny bagasy no ny foroborobony ny kolotsaina avy any ivelany hoy ny mpisehatra eo anivony izany na izany aza nefa misy ihany koa ireo tanora mankafy ity gadona ity sy ity mozika ity vaolana ho an'ny fiarahamentany rehetra amin'ny fahafantarana ny lanjan'ny bagasy no ilaina raha ny fanazavana hatrany arahoary ny fanadihadiana mahakasika izay. Gadona sy kolotsaina malagasy mitondra hafatra, soatoavina ary fahendrenany bagasy. Samy miangaly azy avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara fa ny eto Antananarivo ny tena mivohy azy amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay, mozika milanto, mientana ary miredona maneho ny fiainana andavanandro ny bagasy. Anisan'izany ny fifankatiavan'ny olon-droa, ny fifankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary ny fitiavan-tanindrazana. Olana nefa ny fidobahan'ny kolotsaina vahiny eto amintsika hoy ny mpisehatra amin'izany. Iarahantsika malala amin'izao fotoana izao hoe be da be ny kolotsaina vahiny izay mibosesika, tsy misy fepetra, tsy misy sivana fa tonga ary maro ireo ataontsika hoe lalana na ataoko ao anaty farangisosana hoe accessible zany hoe mora atonina kokoa ny kolotsaina vahiny sady mahasarika kokoa satria mafy ny adidy ary iaraha malalaka raha vao hoe resaka hira fahiny dia avadiky ny tanora ny radio na hoe tsisy mpiaino zany le afatra. Na eo aza izany, efa misy ny ezaka ataon'ireo mpisehatra amin'izany amin'ny alalan'ny fitetezana sekoly sy ny famolavolana ny ankizy ifeny gadona bagasy any ka misy ireo tanora resy lahatra. Satria ilay izy mozika iainana andavanandro io koa zany atao raha amiko manokana dia izy io zany ohatran'ny hoe mampahery ohatra zany misy olana ianao dia hira surtout indrindra moa zany ny bagasy dia mampahery anazy sady koa zany za zany taizan'olona taloha tany dia tiako zany le izy dia lasa niainako le izy andavanandro dia lasa iainako le izy. Vaolana ny fampahafantarana ny bagasy amin'ny sehatra rehetra tahaka ny hetsika omaly teny Tsahavola ary mitaky ny fiarahamentany daholo be izany hoy ireo mpisehatra.
amin'ny lafiny fandrimpahalemana kosa indray maty voatifitry ny zandary tao Thomas ny roa amin'ireo jolahy izay nanafika ny banky BGFI tany toerana loharanom-baovao avy amin'ny olon-tsotra moa no nahafahana nahatratra ireo jolahy ireo raha ary ny fanadihadiana. Jolahy miisa roa indray no lavon'ny balan'ny zandary ao Thomasina ireto jolahy ireto izay natanteraka ny fandrobana ny banky BGFI tao Thomasina. Ny fahazoana loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo fa misy olona mampiaya mitondra volabe mirireo tao Ambohitaloha tanàna eo amin'ny 12 km mahalan'ny Thomasina no nahafahan'ny zandary nanao ny fanadihadiana ka izao no tera-bokatsoa izao. Voamarina tamin'izany fa ireo jolahy izay nanafika ny banky BGFI Thomasina tamin'ny volana febroary 2024 ireto lavon'ny balan'ny zandary ireto. Tratranaraka tamin'izy ireo ihany koa ny vola alatra sy ny fitaovam-piadiana maro mbola nampiasainy toy ny basipleta ary ny basy alatra. Araka ny fanazavany ny colonel Renevson Théodile, komandry ny vondrotobo Pileova ny zandarmerie-pirenena Atsinanana. Ankoatra ireo, mbola misy jolahy hafa 3 ihany koa naman'izy ireo izay mbola karoana fatratra hatreto. Amin'ny pejiny fanatanjahantena kosa indray angotraka ny itsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina Rampitso Alahady ao anatin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Madagasikara fihaonany amin'ny ekipan'ny Fossa Junior sy ny Boeny avy amin'ny Boeny sy ny Knapsa Sport avy any Itasy. Ny makasika izay no hoentiny Henri Florian aminao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ho fantatra Rampitso Alahady etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny ekipa izay solotenan'ny Madagasikara eo amin'ny fiadinany amboaran'ny Confédération africaine ny baolina kitra. Hiady zany toerana izany ny ekipan'ny Fossa Junior Boeny sy ny Knapsa Sport Itasy. Fiaonana fandrony ity ho an'ny rotonta tato anatin'ny herinandro. Raha iverena ny lalao teo aloha izay nataony Larobia lasa teo, ny katroan'ny rotonta teo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara fiaonana tanterana tany Mahajanga. Nivoaka mpandresy tamin'izany ny ekipan'ny Fossa Junior tamin'ny Sarono Ray. Analavela izany amin'ity fiaonana Rampitso ity ny ekipan'ny Itasy. Io va nilanjany lalao satria sady lalao famaranana no tsy amin'ny kianjany Aty sy Ero. Angotrokotroka tanteraka araka izany aty fiaonana Rampitso ity ireto ekipa ireto izay diso mifankalala tsara. Kiloba samy manana ny fahaiza-manao ny Fossa Junior sy ny Knapsa Sport Itasy raha eo amin'ny fifaninanana. Na izany azy misy mpilalao tompo-toerana tsy hita andrafitra ny ekipan'ny Itasy amin'ity fiaonana Rampitso ity. Anisan'ireny ny Leda Mpiandry Tsatobi izay lasan'ny Frantsa namonjy ny fanomana tena ny Baré ny Madagasikara. Vonatrana nefa ny Knapsa Sport narina ny fahovoazany tamin'ity ndray mitoraka ity ary mikendry ny anao podro eo amin'ny fifaninanam-pirenena. Isan-kilany tapa-kevitra ny veriny eo amin'ny setra resam-pirenena ihany koa ny Fossa Junior taoriany ny taona fotsiny nahazo azy tamin'ny taondasy. Raha ny vinavina ny mpankafy baolina kitra maro mety hiafara amin'ny fandakana ny tirobi ny fiaonana ho an'ny ekipan'ny Fossa Junior sy ny Knapsa Sport Itasy etsy Mahamasina ny andron'ny Rampitso ity ao anatin'ny lalao famaranana ny fiadinany amboaran'ny Madagasikara. Tapitra ny fampalalana-baovao tamin'ity anio ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jetsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao. Sardine trésor, sardine trésor, amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.